Faly miona amintsika rehetra indray ry havana, tonga eto amin'ny fotoanany mana isanandro sika, ary dia misaotra ny tompo manana izao fotoana izao indray. Ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filemona no vakitsika indray an'io satria io moa no epistily fohy indrindra ao amin'ny soratra masina, satria 5 ihany zany epistily izany. Na izany aza nefa dia manana ny maha izy azy izany epistily izany, ary ho vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 4 anio. Filemona 1 ka hatramin'ny 4 satria toko ray ihany moa izy io araky nefa voalazako teo aloha. Alohan'izany nefa dia mbola iara-mivavaka isika. Andriamanitra Rainareo Izay ny an-danitro, misaotra anao zahay. Noho ny fitiavanao tsy tapaka anay, anomezanao anay ny teninao, amahananao anay ny sakafo mahavelona, anomezanao anay koa fifaliana, zotom-po, iaraka miaino, iara-mandinika ny teninao. Misaotra ry Andriamanitra eo. Mangataka aminao ary zahay, miteneny indray aminay anio, sokafo ny fosiny sainay ahafantatra ny tenao ambara, ary hirakitra izany eo amin'ny fiainanay, ka hanitsy ny dianay izany ho voninahitry ny anaranao. De misaotra ry tompo malalanay eo, midera sy makalaza ny anaranao zahay, noho ny famondramponao sy ny fitiavanao. Voninahitra ny eo anao ry ray sy zanaka ary fanahy masino, zay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Filemona 1 ka hatramin'ny 4. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Paoly, mpifatotra an'i Kristy Jesosy, ary Timoty rahalahy, mamangy an'i Filemona, lay malala anay, sy mpiara-miasa aminay, ary mamangy any mpianabavinay, sy Arkipo, miaramila namantsika, ary ny fiangonana ao an-tranonao. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra n'Andriamanitro mandrakariva aho, raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana zay anananao ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra, mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra zay ao anatinareo, fa nanana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho, satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Koa na dia manana fahasahiana be ao amin'i Kristy handidy anao amin'izay mendrika aza aho, nefa noho ny fitiavana zaho Paoly, zay efa antim-panahy sady mpifatotra an'i Kristy Jesosy koa ankehitriny, dia miangavy aminao, miangavy aminao aho ny amin'ny zanako zay naterako teto amin'ny fifatorako, dia Onisimosy, ilay tsy nahasoanao fahiny, nefa ankehitriny mahasoantsika dia ianao sy izaho, zay nampidiko indray, dia ilay sombony aiko, saiky no azoniko taty amiko izy hanompo ahy, hisolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara, nefa raha tsy nahalala zay hevitrao aho aloha, dia tsy tahanao na inona mba tsy ho toy ny amin'ny fanerena ny soataonao, fa amin'ny sitrapo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
misy fahamarina telo indray ry havana ho tsipitsika avy amin'ny tenin'ny Paoly nosoratany ho an'ny Filemona. Fahamarina anankiray zay miverimberina matetika ao amin'ny epistilin'ny Paoly ary asehony indray eto ary tiako tsipihina satria everiko fa zava-dehibe ho antsika ny mahalala zany de ny hoe avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Fahamarinana amafisiny Paoly amin'ny epistily maro nosoratany zany. Fa inona moa ny fahasoavana? Ny fahasoavana dia ny famondrampon'Andriamanitra izay miteraka famelan-keloka ho an'ny olona mibebaka. Izay no atao hoe fahasoavana. Grâce, famondrampo, famitsoran-keloka avy amin'Andriamanitra. Fiadanana kosa de ho izy hoe avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Fiadanana hoe iza moa tsy mitady zany ny olona eto ambonin'ny ty tany ty. Iza ny tsy mitady zany? Tadiaviny eo am'izao tontolo zao zany. Saingy ny mampalahelo de zao, ny mifanohitra amin'io fiadanan'io no zava-misy matetika amin'ny firenena-tsamihafa. Raha mamaky fotsiny gazety mivoaka isanandro, na de eto amintsika azy sika, na miainy koa ireo fampelezam-peo any ivelany, dia mazana vaovao tsy mitory fiadanana fa mitory korontana no rentsika. Ary misy aza moa milaza hoe ty gazety ty de gazety plazaloza foany, zany no ataon'ny olona. Mifanohitra am'izay zavatra tediavintsika no zavatra iainana matetika. Satria inona no antony? Ny fiadanana nye ka avy amin'ny Jesosy. Ny fandripahalemana nye ka avy amin'ny tompo. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia omeno an'ny olona mibebaka. Ka raha fiadanana sy fandripahalemana ny tediavina, ny lalana torony soratra masina dia avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka ihany misiny. Tsy mahagaga zany. Satria raha naminany amin'ny Jesosy, isay ampaminany fa miverina matetitetika ihany, ny amin'ny hoe fa zaza niteraka ao atsika, zazalahy nomena atsika, ny anarany atao hoe mahagaga mpanolo-tsaina Andriamanitra mahery, rainina mandrakizay andrina ny fiadanana. Ny hiran'ny anjely tamin'ny andro Noely, fiadanana eo ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Ny fampiononan'i Jesosy, ny mpianany tamin'ny alohan'ny hafatesany, Jaona 4:7, fiadanana no avelako ho anareo. Ary Paoly de nanafatra hoe aza manana inona na inona, fa ny fivavahana sy fifonana ary ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny fanahinareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry havana, fahasoavana ve? Efa nomen'Andriamanitra izany ao amin'ny Kristy misy azy. Koa izay rehetra manaiky an'i Kristy ka mibebaka amin'ny fahotany de mandray zany fahasoavana izany. Ary rehefa mandray zany fahasoavana izany ny olona, mandray famelan-keloka ny olona, ka manaiky an'i Kristy ao amin'ny fiainany, de miditra ho aminy lay andrina ny fiadanana. De zao ary mizy raha mahana fiainana mikorotana ianao, na ao atokantrano, na eo amin'ny fiarahamonina, de manontany tena hoe ato anatika ve lay andrina ny fiadanana? Ary rehefa ao anatinao lay andrina ny fiadanana, nefa misy tonga ihany ny fanahina noho ny zavatra mitranga, de tsarova fa zao ny tenin'lay andrina ny fiadanana, nanafatra izy. Fiadanako nomeko anareo. De hoy izy, aza manana inona na inona fa mivavah. Ary apetra ho amiko ny fanahinareo rehetra, zany mandamina ny lalanareo. Ny finoana ny Kristy
zay mampiasa ny zavatra rehetra aso zay ty azy dia miteraka fiadanana ao anaty. Ary rehefa fantatra hoe iza moa ty miteny ty, iza moa le Jesosy milaza hoe zaho no anomenareo fitsaharana, izaho no andrina ny fiadanana, mangatady omeny anareo, iza moa io miteny io? Lay tsy miova maly sy ny maro mandrak'izay ane io e. Ny tsy fahafantaran'ny olona ny Jesosy ry havana, ny tsy finoany ny tenin'i Jesosy dia mahatonga azy tsy hanam-piadanana. Fa rehefa ianao no tena manaiky ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy dia milaza aminao aho fa misy fiadanana zay tsy hainy zao tontolo zao omeny Jesosy ianao. Ny fiadanako nomeko anareo izy tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Ny fahamarihana faharoa dia izao, tena nahafaly an'i Paoly ny fandrenesany ny fitiavana sy ny finoany Filemona. Ny fitiavana sy ny finoany Filemona. Manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 dia ahitantsika izany. Fa iza moa ty Filemona nanoratany Paoly ity? Kristianina iray tany Azia izy io, nanomeny tranony atao trano fiangonana, araka ny 12. Paoly mpifatotra any Kristy Jesosy ary Timoty rahalahy mamangy ny Filemona ary ny fiangonana ao an-tranonao. Filemona, olona nino any Kristy, olona natoky any Kristy, ary nampiseho fitiavana ny olo-masina. Olona masina io moa efa betsaka ny tsindritsika ny amin'izany. Be fitiavana ny olona masina zany hoe ny olona zay efa nanaiky any Kristy, ny olombonjena, ny olona navela eloka. Ary io Filemona io dia nentiny Paoly ambavaka mihitsy noho izany. Hoy izy hoe misaotra n'Andriamanitra mandrakariva aho raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako. Satria ny 17 manana fifaliana aho izy sy fiononana amin'ny fitiavanao. Efa ny velombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Fa reko daholo ny mombanao, ary de tena faly any aminao, tena manam-pifaliana any aminao, ary de mitondranao ambavaka any amin'izany. Satria ny finonao tsy finoana tazonina ho anao irery, fa finoana miasa mampifaly ny olona masina, mampiseho fitiavana amin'ny olona masina, mampahery ny olona masina. Ny finoana tsy misy asa manko ry havana dia maty. Jakoba 2 andininy 17 ka hatramin'ny andininy 4 dia manamafy ny hoe maty ny finoana tsy misy asa. Fa raha ohatra Abrahama ho izy nino an'Andriamanitra, dia izao no nampisehoany zany finoana an'Andriamanitra zany, nankatoaviny ny tenin'Andriamanitra. Ary noho zany fankatoavany ny tenin'Andriamanitra zany, vokatry ny finoany sy ny fahatoky iny lay efa nanomeny teny fikasana, dia natsoan'Andriamanitra hoe sakaizana izy. Nisainao fahamarinany zany. Eto ary havana, ny finoany Filemona de nasehony teo amin'ny fiarahamonina, reko ny fitiavanao sy ny finoanao zay anananao ho an'i Jesosy Kristy Tompo, ho an'ny olona masina rehetra, hiasa mafy ho an'i Kristy. Ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra zay ao anatinareo. Ny finoana ao anaty ry havana, misy vokatra ety ivelany, misy vokatra ety ivelany amin'ny faneom-pitiavana, amin'ny fiasana ho an'ny Tompo. Miara-miasa amin'ny Kristy aninona mba hitady ny amonjena ny hafa koa. Ary zany toetra ny Filemona zany dia nahafaly tanteraka ny Paoly ka nahatonga azy hivavaka ho azy. Fanontaniana mipetraka ary d'izao, mba mampifaly ny manodidina ahy ve ny finoako ny tenin'Andriamanitra? Mampifaly ny manodidina ahy ve zany? Mahasoa ny manodidina ahy ve ny finoako ny tenin'Andriamanitra? Sa milaza fa mino aho kanefa tsy misy asa, maty anie ny finoana tsy misy asa? Zany anie voalazan'i Jakoba araka ny lazaintsika teo e. Ary noho izany ry havana,
de tokony andiny tenao ny amin'ny finoako. Hatraiza ny asa ataoko amin'ny finoana any Kristy. Hatraiza ny fankatoavako no ny tenin'ny Kristy izay inoko amin'ny zavatra rehetra. Samy laza aho fa mino, kanefa tsy mankatoa, nefa tsy mananasa, maty ny finoko ray zany. Maty ny finoko ray zany. Raha ohatra moa zao misy dokotera tonga ao aminao, milaza aminao hoe raha tsy mihina an'ity fanafody ty ianao de zao no hitranga aminao. Raha mino ny tenin'ny dokotera ianao, de ho tanterahinao ny finanana fanafody. Fa matoa ianao tsy mihinana lay fanafody, de tsy mino ny tenin'le dokotera ianao. Matoa Abrahama nandao ny tanin-drazany, de satria nino ny teny fikasana ny men'Andriamanitra azy izy, ary nisy asa izany. Tahaka izany to ry havana, raha tiantsika ny ampifaly ny tompo, dia ny finoana sy ny fankatoavana ny teniny no lalana ahatanterahana izany. Ary eto dia Paoly aza ny faly tamin'ny finoan'ny Filemona, ary milaza amintsika rehetra aho. Fa rehefa modely amin'ny fiainana andavanandro sika mampifaly ny olona ihany koa ane zany. Mampiravoravo ny olona ihany koa ny mahita ny hoe ranona ny finoany. Iza ny olona zay ny fanerasera tamin'ny olona manam-pinoana ka tsy ny faly tafahoana taminy, tsy ny faly tafahoana tamin'izany olona zany, na alala ny asa-pinoana ny tanterahana teo amin'ny fiainany. Tsy sanatria manindraindra olona sika ry havana, fa mba ho-pirofony zany fahamarinana zany, firifiry ny kristianina ny faly tamin'ny fifaneraserany tamin'ny romamaneny lava, ny mpiarabelona tamin'ny dada Rakotozandriny, na dada Rainsolambo, na neny Ravelonjanahary, ny olona ny fanerasera taminy, nahita ny herin'ny finoany, ny fahatokin'ny tompo, ny fahamasina-piainany, ny asa zay ny tanterahany teo amin'ny fiarahamonina, ny faly daolo ny olona rehetra. Ary mazava loatra ry havana, fa nalahelo ny olona noho ny lasa reny olona reny. Filemona ve na faly any Paoly ny asam-pinoana sy ny fitiavana nasehony. Fa ny fahamarinana fahatelo farany de zao, nanaja tanteraka ny Filemona Paoly, na dia ataony aza hoe rahalahy ara-panahy Filemona. Nanaja tanteraka azy izy. Fa i Filemona, ny fifandraisany amin'ny Onesimosy de zao. Onesimosy dia andevony Filemona, fa nandositra ny ala teo aminy. Ary nandositra ny ala teo aminy, lasa tany Roma, ary tany Roma izy no niova fo rehefa nandre ny filazantsara. Zay nitoriany Paoly. Ary rehefa fantatry Paoly hoe ity Onesimosy ty anie ka andevony Filemona fa nandositra, dia izany no namerenany azy ho any Filemona, satria andevony Filemona izy. Andevo hoe ahoana moa no nahatonga ny olona ondevo tamin'izany fotoana zany. Reto avy no mahatonga ny olona ondevo tamin'izany fotoana zany. Na izy resy tany anady, miaramila resy tany anady, de lasa andevony zay naharesy azy. Na izy no vidina teny an-tsena, satria nisy varotana andevo tamin'izany. Na izy zanaky ny andevo tao an-trano ka de teraka taranaka andevo. Na izy pitrosa tsy nahavoalotrosa, de nivarotra ny teniny ho andevon'ilay tompotrosa. Na izy mpangalatra nangalatra zavatr'olona tratra, nefa tsy afaka manonotra ilay zavatra nangalariny, de nanjary andevo izy. Na noho ny fahoriny tsy olona niditra tsitrapo andevo izy, satria efa tsy nahavely teny intsony. Zany hoe tena fananany Filemona Onesimosy, fananany andevony. Zao anefa rehefa niova fo izy, tiany Paoly ihany ny azona azy,
mahasoa izy ho izy, saingy zao nalefako aty aminao izy, ka izao izy, na dia manana fahasahiana ao am Kristy aza aho izy handidy anao, am'izay mendrika aza aho, nefa noho ny fitiavana izaho Paoly zay efa antom-panahy sady mpifatra ao am Kristy Jesosy teo ankehitriny, dia miangavy aminao. Eny, miangavy aminao aho ny amin'ny zanako zay naterako teto amin'ny fifatorako, dia Onesimosy. Miangavy aminao aho, tsy mandidy anao aho, miangavy aminao aho. Onesimosy ve mahasoa anao fahiny izy, nefa kehitriny izy mahasoa antsika de ianao sy zaho, satria Onesimosy am'izao fotoana zao de manjary manampy amin'ny Paoly amin'izy mifatotra, ary tena mahasoa an'i Paoly zany. Kanefa ozy saiky no azoniko taty amiko izy hanompo ahy hisolo anao eto amin'ny fifatorako noho ny filazantsara, nefa raha tsy mahalala zay hevitrao aho aloha de tsy hanao na inona mba tsy ho toy ny amin'ny fanerena ny soa ataonao fa amin'ny sitrapo. Fanajana ane zany tompoko, fanajana zany. Filemona ve raha ny fahefana maha-apôstôly aho izy Paoly, de zao mendrika mihitsy aho andidy, nefa tsy hanao zany aho, fa izao mangataka ny hevitrao aho aloha, manaja ny hevitrao aho aloha. Riavana toetra tsara tokony alainy tahaka zany tenin'ny Paoly zany, nanaja ny Filemona izy, na de fa antom-panahy izy, apôstôly raha teo, fantatry Filemona tsara, mahasoa azy mihitsy ty Onesimosy ty, saingy manan-tompo Onesimosy, Filemona ny tompony. De ho izy hoe tsy mandidy anao aho izy fa miangavy anao aho. Onesimosy na mahasoa azy izy alefako any aminao izy aloha, fa mila ny hevitrao aho. Riavana, ny fifanajan'ny pirahalana de ao amin'ny finoana aza tena zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina zany. Ny fahaizana manaja, za tsy ilazo hoe satria zaho nzao ka de mandidy manapaka anao aho fa tsy maintsy manao an'izao ianao. Tsy an'ny Paoly anie Onesimosy, tsy azy, fa andevo ny Filemona io. Rehefa tsy anao miangaviny tompony, miaraha amin'ny tompony, fa aza manao hoe zao, ohatra hoe ianao zao manam-pahefana amin'ny toerana tahaka an'izao, de ry misy tanin'olona, de tianao alainy de ataonao daholo ny fahefanao rehetra azahoanao le tanin'olona, fa tsy miarakory am'le tompony ianao, mba hamidinao amity ve io tompoko, na de tiako aza anie manontany ny hevitra, rehefa tsy hamidinao tsy maninone. Ny fahaizana manaja hitatsika ny amin'ny tenin'ny Paoly eto. Riavana, ny fifanajana eo amin'ny fiarahamonina, andraikitry ny tsirairay avy izany, ary eto toetra tsara laitsika tahaka ny fahaizan'ny Paoly manaja an'ny Filemona. Ireo ary riavana, ny fahamarinana hitantsika avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo, ny fahasoavana sy ny fiadanana. Azany velany no itediavanao fiadanana, fa tsy any misy azy e. Na fahalen'ny Paoly ny fandrenesany fitiavana sy ny finoan'ny Filemona, satria finoana nisy asa. Manahoana ny finoanao ny tompo, inona ny vokatra zany finoanao an Jesosy zany? Tena feny fanajana ny Filemona Paoly. Manahoana ny fahaizako manaja ny raha lasa nabavy ao amin'ny finoana sy ny olona eo amin'ny fiarahamonina, any tsirairay avy ny mamantatra izay tokony ataony amin'izany, fa torohevitra omen'ny tenin'Andriamanitra ny fifanajana, ary zany fifanajana zany mazava loatra fa miteraka fiarahamonina miadana sy mandry fa izay zany. Hoy izany ny fiarahamonina manodidina ny kristianina mpiaino ny mana isanandro, mba ho voninahitra Andriamanitra ivavaka sika. Faly ny fonay Andriamanitra, fa manana toetra tsara tokony alainy tahaka izahay, ampahafantarinao anay mandraka riva amin'ny alalan'ny teninao. Tompo ao,
Ampio zahay mba tsy tady fiadanana ivelan'i Kristy Jesosy Tompo sy ny fahasoavanao ry Andriamanitra eo. Ampio zahay mba hisy vokatra eo amin'ny fiarahamonina ny finoanay am'izay ataonay rehetra mba hankalazananao zany. Ary indrindra Tompo, ataovy mahay mifanady zahay ka raha manana ny toerana ambony no ny hafa zahay dia hanaja reo olona zay everinay fa eo ambaninay no ny rafitry ny fiarahamonina. Mba ho voninahitra sy anaranao ry ray sy zanaka ary fanahy masino zay anao hatramin'ny taloha indrindra, anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen.